raha ny fanamariana avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony ihany mofo tao anatin'izay fivandonana ny seho tany Mahajanga rotaka ny seho tany Mahajanga omaly izay dia tsy nisy nodimandry ireo mpianatra naratra vokatry ny fifandonana omaly tany Mahajanga izay tamin'ireo 20 naratra dia fantatra fa 5 noho ny lafandidiana tsy misy ahina kosa nefa ny ainy izy ireo raha ny fanazavana voaray hatrany hiditra avy hatrany ao anatin'ny lafiny ara-politika no anoizatsika an'izay nitondra ny heviny manoloana ny fifidianana izay nitonjosaina teto amin'ny firenena Andriamatoa Honoré Pahay Lalana nambarany fa kiondalana goavana ivoahana amin'ny krizy ny fifidianana kanefa misy ny fepetra tokony arahina raha ny nambarany ity Pahay Lalana ity. Kiondalana goavana ivoahana amin'ny krizy ny fifidianana roa izay nitotosaina ny taona 2024 araka ny fijerin'ny Dr Honoré Pahay Lalana no sady manampahaizana momba ny siansa mikasika amin'ny politika sy ny toe-karena. Saingy ny mariany fa miankina tamin'ny fomba nanatotosana ireo fifidianana roa ireo no hatafavoaka amin'ny krizy na tsy. Zavabe na ny solombavam-bahoaka zany na ny président de la République amboaka ny firenena amin'ny krizy zavabe tsy mety fantatry zany. Afaka mandeha vita soamantsara io tsisy tolika zany na ny halabato donc zany voaka amin'ny krisitsika fa raha ohatra hoe misy halabato any na dia tsy tenenina mety hametraka problème lehibe any. Ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka manokana miankina amin'ny vokatra amin'io fifidianana io ny fanendrena prime ministre. Raha ny vokatra vonjimaika dia heveriny fa ny mapara no hanana maro anisa. Heveriny ity Pahay Lalana ity anefa fa miankina amin'ny fisiana fampirarahana eo amin'ny vondrona sy tsy miankina izay manana maro anisa ao amin'ny anteny meram-pirenena zany. Momba ny fisian'ny fitoriana eo anivon'ny CES azo heverina ve nisy ny fanilihana candidat solombavam-bahoaka. Possible tsara zany hoe izaho moa tsy te hipetraka hoe amin'ny toeran'ilay CES hoe mamaky an'ilay lalàna fotsiny sy ny principe zay mametaka ny lalàna rehetrarehetra décret iny annulé d'ailleurs voalaza ny CES tsara mihitsy nanao annulation iny fa manana effet rétroactif ka raha ohatra zany misy fanohanana candidat anankiray ty autorité politique anankiray na autorité publique zany candidat disqualifié immédiatement zany fa misy koa moa réponse ny any io bon tsy de ekeko loatra les principes napetraka tao les arguments en tout cas de hoe erreur commise facitius hoe zany l'erreur commune fait loi fait droit zay moa dikan'io zany tsy fantako misy aiza ny erreur commune amin'io satria zavatra nakana nakany décret fa tsy erreur commune zany fa fantatra tsara mihitsy fa ary fantatra ina ny principe ny gouverner ny ina mozy ty ny fifidianana teo le neutralité transparence ary voalaza noir sur blanc mais na amin'ny code électoral de amin'ny na amin'ny feuille de route fa tsy tokony misy fanohanana olona tondra androm-pahatsakana na koa zany olona amin'ny manana autorité publique fa tsika rehetrarehetra ngamba afaka manohanana izy an'izay tsisy marina ve ny fanohanana olona ny amin'ny fanjakana. No maria amin'ny Dr Honoré Pahay Lalana ary manampahaizana amin'ny siansa momba ny politika sy ny toe-karena fa ny CES ihany no tompon'ny fanapahana fara momba ny fanafoanana vokatra na fanilihana candidat ary zany dia tokony atao araka ny lalàna izay mipetraka.